Ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feony papakatra sy ny feony ampakarana. Ary ny feony izay manao hoe midera an Jehova, tompony maro fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony, dia izay mitondra fanaty-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehova, fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany hoy Jehova. Andriamanitro, lehibe tokoa ny voninahitrao, kanefa manana anjara amin'izany zahay. Notahinao zahay, nentinao soamatsara zahay, dia tsy mba natahotra. Ary ny fahavalo kosa no faizinao. Tonga eto zahay, mangataka aminao, hatreo izay atao eto. Aoka ny anaranao no membonahitra, ary ny famindramponao kosa ho aminay rehetra, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
toy ny fandindiniako ny mpiandry ondriny amin'izay andro atratrarany ny ondriny izay efa niely dia toy izany no andindiniako ny ondriko sy amonjeko azy avy amin'izay rehetra efa nieleziny tamin'ny andro mandraona sy maizim-pito ary hoentiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy ka angoniko avy any amin'ny tany samihafa dia hoentiko ho any amin'ny tany sy andrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny andohasandriaka izy ary eny amin'izay tsara honenany rehetra eran-tany. Eny amin'ny tany tsara no fiandrasana no iandrasako azy ary eny an-tendrombohitra avy Israely no ho tany iandrasana azy. Ao no andriany amin'ny tany tsara ary eny amin'ny fiandriasana tsara haitra no hinanany dia any an-tendrombohitry ny Israely. Izao no iandro ny ondriko ary izao no apandry azy o Jehova Tompo. Amen. Zao dia mangataka atsika zany mba hivavaka andohalika zay afaka, zay tsy afaka kosany dia eo am-pitsanganana ihany. Ry Andriamanitra tsara sy lehibe indrindra ny an-danitra dia velom-pisaoranao zahay tafavory eto amin'ity tempolo masonao ity ka
mila ny fanahy masinao ny mba hiditra ato aminay mandritra nyity sabata masina ity, kanefa ny melohan'izany dia mangataka ny famelan-keliko avy aminao zay Andriamanitra. Diovy ny fahotanay mandritra ny nenemana iny, ary mba i semaine vaovao indray no diavinay amin'ny semaine manaraka. Ary mila ny hery avy aminao izay, ary ny mpanompo vavinao zay tondra teny eto Andriamanitra dia teny avy aminao ny noentiny amin'izany, ary mba hanamasina tokoa ny teny avy aminao, ary mba hitondra ny fahasambaranao ay mandritra ny sabata ty. Koa ho an'izay namanay izay mbola tsy eo dia ianao ny tantanay ireo mandra-pahatonga ty, ary nakina aminao ny sabata masinay. Izany vavaka izany tonoko sy angatahako anaran'i Jesosy, sotra raha eo. Amen. Sotra n'Andriamanitra tsika satria ny tantanany nandritra ny nenemana iny ka tratra izao andro firaviravona masina izao. Koa faly miarabantsika tsirairay avy tratra ity andro masina ity, arabaina ny lehibe, ny zokiolona, ny zaza madinika sy ny tanora. Tsy adino koa ianareo izay tapaka sy namana izay manatrika mivantana ity fandaharana ity amin'ny alalan'ny internet. Faly miarabantsika tsirairay avy ny tokantranontsika any, ary koa faly miaraban'izay vahiny izay tonga voalohany manatrika izao fotoana izao eto amin'ny fiangonana la Saint-Cloud. Raha misy vahiny voasamba amin'ny voatonga dia angatana izy hitsangana ho arabaina amin'ny fomba manokana. Tsisy vahiny izany androany fa tsika samyntsika koa ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Manasa tsika tsirairay avy hitsangana. Anohy ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo. Hideranao amin'ny foko rehetra aho. Eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho. Ka hidera ny anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany. Fandre ny teny vavanao izy. Eny, ihirany amin'ny lalàn'i Jehovah izy. Fa lehibe ny voninahitry Jehovah, fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra. Ary ny mpiavinavina fantany ny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana aza aho, dia melinay ianao. Aninditra ny tananao, anohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao. Ary amonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no antanteraka ny amiko. Jehovah, mandrakizay ny famindraponao. Aza mafoy ny asan'ny tananao. Amen.
ary samy asio sira ny fanatitra ho aninao rehetra ary ny sira ny faneken'andriamanitra dia aza tsahatra amin'ny fanatitra ho aninao ka manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra. Zao tsika dia raha hipetraka misy fandalovana indroa zany fanatitra ka ny fandalovana voalohany dia ny ampafolony sy ny fanatitra ary ny faharoa dia ny fikasantsika amin'ny fanaovana ny fiangonana. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, Andriamanitra lehibe ianao ary mendrika ho deraina. Ankehitriny izay dia manatitra ny ampahafolony sy fanatitra eto anatrehanao. Nefa Tompo indreto ny fonay sasao madio, ho afakota sasao, ho afampahotana koa. Ka raha anatitra izany fanatitra izany izay dia tsy anatsiny amampondro eo anatrehanao. Raiso izany fanatitra izany Tompo mba anitra kasitranao any amin'ny seza fiandriananao. Ka ianao no hita ny paosy izay nivoahan'ny fanatitra rehetra ary izay tsy nanana rotsika koa etseo amin'ny alalan'ny fanahinao izy mba ahafahany manatitra izany amin'ny manaraka. Ary ny fanatitra izay naterinay Tompo dia engany havita be eo amin'ny fanaovana ny asanao. Mangataka aminao koa ny mpanompo vavinao izay hitondra ny hafatrao, Lola Eveline. Ny teny avy aminao ane no tendrenao eo amin'ny olony ka tsy teny izy raha tsy ny teny fahendrena avy aminao. Ary izay iaino izany koa Tompo dia ianao ny androaka ny fanahy izay manelingelina ny sainay ka tsy ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara. Fa aoka mba ho vaty fantsika ao am-ponay ny teny izay ao ambaranao ka ampiarinay amin'ny fiainanay, entinay mamakivaky izao fiainana izao. Izany vavaka izany Tompo dia irinay sy angatahanay noho ny anaranao irery ihany. Saotra raha io. Amen. Raha mbola ampitsangana antsika dia samy andray am-bebolitsika ka hijeriny ao amin'ny Jeremia
31, 18 à 20. Rehefa hitantsika zany dia vakioko amin'ny anaran'i Jesosy. Efa raiky tokoa Efraima nitomany tenany hoe nofaizinao aho, eny, nofaizina toy ny omby lahy kely tsy voafolaka. Averenao dia ho tafaverina, fa ianao no Jehovah Andriamanitro. No nefa niverina tokoa aho dia vao nalala fanenenana, ary rehefa nampafantarina ny toe-tenako aho dia nitehitratra. Menatra sady nangahihay aho, fa latsainy tsiny fahatanorako. Zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy? No dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho, nohon' izany dia onena azy ny foko. Amindra fo aminy tokoa aho, hoy Jehovah. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Qui me parle et me fortifie, c'est lui ma source de joie. Il m'a donné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Chantons la joie tous ensemble. Chez lui, comment ça s'appelle cette histoire déjà? Le fils prodigue. Hein, vous connaissez cette histoire? Elle est un peu compliquée. Hein. Alors, je ne sais pas comment cette semaine, j'ai cherché, je me suis dit, mais comment je vais expliquer ça à mes petits? Et alors, je me suis dit, je vais raconter un dessin animé. Est-ce que vous connaissez Tom et Jerry? Oui. Tom, c'est qui? C'est le chat, c'est ça? Oui. Et la souris, elle s'appelle Jerry. Alors, on sait tous que Tom et Jerry, Tom, il essaie d'attraper Jerry, d'accord? La petite souris. Mais Jerry, elle est très, très, très intelligente, elle ne se fait pas avoir. Hein? C'est vrai, hein? C'est ça, Tom et Jerry. Oui. Mais cette fois-ci, ce dessin animé-ci, elle était différente de tous les dessins animés qu'on connaît de Tom et Jerry. En fait, Tom et Jerry, ils habitent dans une grande maison à la campagne. D'accord? Ils habitent dans la campagne. Mais Jerry, un jour, il a dit « Ah, j'en ai marre de vivre à la campagne. Il ne se passe rien. Et je me fais toujours attraper par le chat. Il me course toujours et j'en ai marre. Alors, je vais aller dans la ville. » Écoutez-moi, Jerry. Je vais aller dans la ville. Je vais écrire une lettre. Je vais dire « Tom, j'en ai marre. Je m'en vais. Je pars vers la ville. » Alors, il a pris le train. Il a pris 2 heures, 1 heure pour arriver à la ville. Et là, quand il a vu la ville, il a dit « Oh, c'est grand! Ouais, c'est beau! Vous avez déjà vu des buildings? Les buildings, c'est grand, hein, très grand. » Donc, il est arrivé dans la ville, il a dit « Waouh, je vais me balader dans la ville. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans les magasins, dans les McDo. Il y a à manger, j'en suis sûre. » Et pendant qu'il marchait comme ça, il se baladait, il est tombé dans la rue, sur la route. Mais il y a quoi sur la route, les enfants? Des voitures. Il y a des voitures qui roulent. En plus, dans la ville, ils ne regardent pas. Hein. Ils roulent. Et Jerry, il ne s'est pas rendu compte, mais il y avait une voiture derrière lui. Alors, il a couru. Tu écoutes, tu écoutes. Alors, il a couru. La voiture l'a rattrapé. Ah, ça brûle. Ah, les pneus. Ah, aïe. Et il a couru. Il est entré dans un restaurant. Vous êtes déjà entré dans un restaurant? Il y a quoi dans les restaurants? Oui, à manger. Il y a des jolies assiettes, des beaux restaurants, hein, pas le McDo. Hein.
dans les beaux restaurants, il y a des belles assiettes en verre, il y a des miroirs, sur le plafond, il y a des jolies lampes. Enfin, c'est même pas des lampes, c'est des lustres, voilà, des lustres. Et Jerry, il était comme ça. Ah, c'est beau. Alors, et les souris, hein, c'est tout petit, c'est tout petit. Le restaurant, il est très grand. Et alors, il a vu sur une des tables, il a vu une petite poupée comme ça. Alors, il s'est dit, oh, je vais danser avec la poupée. Je vais danser avec la poupée. Et pendant des minutes et des minutes, il dansait. Il ne pensait à rien. Il s'est dit, oh, la vie est belle, j'aime bien la ville. Mais sans faire attention, il a trébuché. Il est tombé sur une bouteille de champagne. Hein? Il est tombé sur une bouteille de champagne. Et vous savez, il n'est pas tombé seulement sur la bouteille, mais sur le bouchon. D'accord ? Alors, le bouchon du champagne, ça fait quoi quand on tire dessus ? Ça fait... Oui, il y a du gaz, et puis ça fait quoi ? Après, ça fait... Pop ! Ça fait boum ! Et du coup, il n'a pas explosé. Enfin, si, il a explosé, mais le bouchon, il est parti. Il était dessus, il était parti. Boum! Mais alors, où est-ce qu'il est tombé, Jerry ? Vous avez une idée ? Non, sa maison, c'est à la campagne. Il est tombé où, à votre avis ? Bah non. Il est tombé dans une ruelle toute noire. Tout noir. On ne voyait rien du tout. Et Jerry, il était comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais où est-ce que je suis ? Et quand on fait du bruit, quand on tombe de haut, vous avez entendu, j'ai fait ah, boum. Ça réveille quoi ? Il y a quoi dans les ruelles, à votre avis ? Il y a quoi ? Dans les ruelles très noires, il n'y a rien, tout est sombre, on ne voit rien du tout. Une maison hantée ? Mais non. Il est tombé dans une ruelle toute noire, et vu que c'est une souris, et il y a quoi dans les ruelles tout noires ? Il y a des chats. Donc, petit à petit, il y a des yeux, on voit comme ça, il fait... Et Jerry, il a dit, ah, des chats, il y a plein de chats. Il a couru. Et finalement, il a dit, oh, je vais rentrer chez moi, je vais prendre le RER, je vais rentrer chez moi 2 heures, c'est pas grave, je vais prendre le RER. J'en ai marre de la ville. Alors, arrivé à la maison, il a pris la lettre Tom, il était en train de dormir, donc il ne savait pas du tout qu'est-ce qui s'était passé. Il a pris la lettre, il l'a déchirée, il a dit « j'en ai marre, je veux rester à la maison, je veux rester à la campagne. » Et après, il a fait des bisous à Tom. Alors, quelle est la moralité de cette histoire ? Notre Dieu, c'est notre Père. D'accord ? On est d'accord ? Et des fois, on a envie de partir. On en a marre. On ne sait plus trop quoi faire. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de partir. Mais Dieu, il est toujours là pour nous accueillir si on est quoi ? Si on revient ? Dieu, il est toujours là pour nous accueillir, même si au départ, on a dit « Ah, j'en ai marre ». Mais quand on ressent l'envie de revenir, eh bien, Dieu, il nous accueille les bras ouverts. Merci les enfants. Merci Marina. Merci les enfants. Faly indray mirahaba antsika rehetra tratran'ity sabata voalohany ity. Ary faly mirahaba koa an'ireo izay mazoto
manaraka an'izany amin'ny alalan'ny internet. Vavaka vetivetsika alohan'ny anomboantsika azy. Raha eo, misaotra amin'ny afatra izay tianao ampitaina aminay. Efa nataonao tamin'ny ankizy izany, nefa hokananao fo tahaka ny ankizy koa izahay. Tsotra sady marina, handray ny afatra avy any aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny lohateny etsika androany dia hoe zanaka adala. Zanaka adala dia haitsika rehetra izany tantara izany. Ao amin'ny Luka 5:12. Fa amin'ny tendre mandeha ity kosa dia zanaka adala ao amin'ny testameta taloha. Ay, misy zanaka adala koa tany amin'ny testameta taloha. Zanaka adala ao amin'ny testameta vaovao dia tantara izay noforonina mba entina anazavana hevitra tiana ampitaina. Tsy laza aminareo intsony aho izay mikasika an'io zanaka adala ao amin'ny testameta vaovao io, ilay tantara noforonina. Fa avy hatranytsika dia hijery kosa an'ilay tantara ao amin'ny testameta taloha. Io testameta taloha io, ny tantara ny zanaka adala eo, dia tantara tena nisy. Tena nisy. Fa androany izy, ary tamin'izay izy, dia nalaina mba ahafahana mampitako hevitra anankiray. Izary izany zanaka adala tao amin'ny testameta taloha izany, ka natao fanoharana, natao échantillon, natao référence mba ahafahana mampitodika, manao jeritodika an'ireo olona izay mihaino an'izany tantara izany sy mamaky azy. Tsy iza izany, fa ny fianakavian'ny Elimeleka ao amin'ny bokin'ny Rota. Izy ireo dia nampiseho, natao hanehoana, namtinana ny fiainan'ny Israelita izay teo ambany fitondran'Andriamanitra, ilay régime théocratie. Natao ho amin'izany zany ity fireneny Elimeleka ity. Nanomboka hatramin'ny nahafatesan'i Josoa ka mandra-pisehon'ny Saoly mpanjaka. Naharitra 500 taona teo eo izany fitondrana théocratie izany. Hatreo amin'ny nahafatesan'i Josoa zany ka hatreo amin'ny nanoratana an'izao boky izao. Dia nanao ahoana ary izany fiainan'ny Israelita izany. Ao amin'ny fandaharana ny boky dia misy tahaka an'izao amin'ny Baiboly. Voalohany ny bokin'ny Mpitsara, dia ny bokin'ny Rota, dia ny bokin'ny Samuel. Ain'ny ankizy tsara zany satria ao anatin'ny programan'ny ZIA. Dia ny bokin'ny Mpitsara io manoritra ny zava-nitranga teo amin'ny Israelita tamin'izany fotoana izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Mpitsara 2:1-10 ka hatrany amin'ny 7:10. Ho izy hoe nanao ratsy ny Israelita, nahafoy an' Jehovah izy, nanaraka Andriamanitra hafa izy, ny ankohoka teo anatrehan'ireny Andriamanitra hafa ireny izy, dia ibala sy Astarta zany. Ary Andriamanitra dia nampahory azy tamin'ny tanany, kanefa nandefa mpitsara, mpamonjy io Jehovah, mpitondra ny Israelita io, mba hamonjy azy. Tamin'izany fiainana feno fiovana sy fialana tamin'Andriamanitra izany, dia nisy an'ireto zavatra ireto voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mpitsara. Mainkavy ianareo hamaky ny bokin'ny Mpitsara, iray manontolo mihitsy mba hitanareo an'izany fizotra ny tantara izany. Fa niatra tamin'izy ireo ny tsindry azo leny, ny oppression. Niatra tamin'izy ireo ny herisetra, ny violence. Niatra tamin'izy ireo ny ady an-trano. Niatra tamin'izy ireo ny mosary arabaky teny zany. Kanefa koa ny mosary eo amin'ny lafiny ara-panahy.
fa Jehova nalahelo dia nanangana mpamonjo azy izy tahaka andry Otiniela izany, tahaka andry Debora zany, tahaka andry Baraka izany, tahaka andry Gideona ary Jefta ary koa Samsona. Fa tao anatin'izany koa i Samuel ilay aoriana ny bokyny rota, ilay Samuel haitsika rehetra ny tantarany. Dia tao anatin'izany ity lehilahy ity, ary izy no nanoratra an'ilay bokyny rota zanak'Adala ny testamenta taloha. Samuel mpitsara no nanoratra an'izany bokyny rota izany. Ndao ary odiniatsika zay voalaza ao amin'io bokyny rota io. Haitsika ihany le izy fa tantaram-pitiavana sy ny sisa, fa tsy zay nijerentsika azy aloha hatramin'izao. Fizarana voalohany ary dia ireo mpandray anjara fototra, acteurs principaux nosoratany Samuel. Dia reto avy zany, avy hatrany dia soritako ilay izy. Voalohany Andriamanitra, faharoa ny fianakaviany Elimeleka, ary fahatelo Boaza sy ny zanany. Reo lay mpandray anjara fototra ao amin'ny bokyny rota io. Dia horaisitsika tsirairay zany le izy. Voalohany ary lay mpandray anjara fototra Andriamanitra, Jehova no anarany. Izy no mpitondra an'ireto olona ireto ny Israelita dia entina. Fitondrana teokrasia no ilazantsika azy amin'ny teny baiko. Dia hoy misesy Exodosy 5:1, olo-ko, lay ko ao amin'ilay olona zay mpisolo tena laharana voalohany, la première personne du singulier, dia milaza fa tompony Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 7:7, dia zao no voasoratra hoe Jehova Andriamanitry ny Hebreo ny Israelita. Andriamaniny Jehova. Tsy mba nantsoina hoe ray tahaka ny ety amin'ny androntsika tamin'ny andron'ny Jesosy io Jehova Andriamanitra io, fa teo amin'ny Hebreo dia mpamorona io Jehova Andriamanina io. Zany hoe mahay zany sy mahalala ny zavatra rehetra, tomponantoka sy tomponandraikitra amin'ny zavatra ny foroniny io Jehova Andriamanitra io. Faharoa, mpitondra izy io, zany hoe manana fahefana mpitantana, mpitarika, mpitaiza ary tompo. Fahatelo, mpanjaka io Jehova io, manana harena ny mpanjaka. Izy ny tompony harena hatrany an-danitra ka hatrety an-tany sy amin'ny zavatra rehetra. Mpanan-karena. Kanefa koa io Andriamanitra io dia manana ny fanjakana ary manana seza fiandrianana. Fa rehefa nanomboka teo amin'ny Jesosy dia notononina hoe ray io Andriamanitra Jehova io. Notononina hoe ray izy, ary nampianarin' Jesosy ny mpianatra mihitsy zany, hoy izy hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy hoe rainay zay any an-danitra. Ary Jesosy mihitsy no miteny ao amin'ny Jaona 10:7 manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Lay mpandray anjara faharoa ndray ary zao, ny fianakaviany Elimeleka. Io fianakaviany Elimeleka io dia nentina nampiseho amin'ny fomba mifitina ny Israelita ray manontolo, zay olon'Andriamanitra, izay entin'Andriamanitra. Zao no voasoratra ao amin'ny Exodosy 4:2 sy ny 7:20, zanako lahy matoa Israely. Jeremia 1:7, dia hoy izy, rain'ny Israely aho. Efraima, entina iantsona koa ny Israely ny anarana Efraima zanaky Josefa, fa nentina koa zany ny antsona ny Israely. Efraima no lahy matoako. Ray zany
andriamanitra na dia tsy nitononona arak'izay zany izavy ary ny tao amin'io fianakaviana elimeleka io zay entina nampiseho ny israelita ray manontolo voalohany a dia ny ray mpianakaviana nantsoina hoe elimeleka no anarany elimeleka ny dikany dia izao andriamanitro andriamanitro no mpanjaka ireo ray aman-dreny zay nanome anarana an'ity zazalahy ity rehefa teraka izy zany dia olona natahotra an'andriamanitra mpanjaka olona nanaja an'andriamanitra mpanjaka olona nanoa an'andriamanitra mpanjaka anisan'ireo israelita zay nijoro sy nanamafy an'izany fitondran'andriamanitra izany zany ity ray aman-dreny ny elimeleka ity matoa nanome ny anarana hoe andriamanitro no mpanjaka anisan'ireo zay nanoana an'izany fitondrana teokrasia zany nanaiky an'izany fitondran'andriamanitra izany ireto ankonina ireto kanefa mampiseho ihany koa izany anarana nomena zany fa misy hevitra izay misisika ao amin'ny israelita maniry hanana mpanjaka hafa maniry sy ny tsiriritra ny hafa firenena izay tsy nifidin'andriamanitra tahaka azy manana koa heritreritra anilika an'andriamanitra tsy ho tompo sy mpanjakany zany hoe tsy nakasitraka ireto hebreo reto ho fehezina sy ho tarihina am'izay fiepetra omen'andriamanitra zany no hevitra ao ambadika ilay anarana andriamanitro no mpanjaka ary io fanonganana an'andriamanitra io dia efa tany amin'ny losifera tao amin'ny ezekela 7:20 no ahitantsika azy dia hoy losifera mba ho andriamanitra koa aho zany hoe ny israelita izany dia nitady tsy voheviny ho eo ambaniny losifera zay naniry ho mpanjaka zany ny fisainana tao amin'reto israelita ireto ndao ndray tsika hijery an'ilay reny mpianakaviana vadiny elimeleka nantsoina hoe naomi dika ny anarana naomi dia hoe mahafinaritra tsy tsara tare ihany akory fa adika amin'ny teny frantsay izy hoe amabilité amin'ny dikan'io amabilité io dia nijereko hoe fahamoram-panahy fa tsy hoe fahalemem-panahy ao amin'ny romanina 2:2 romanina sy ny titosy 2:3 dia zao ny voasoratra ao anatin'izany ny famoram-panahin'andriamanitra dia mitaona antsika hibebaka nalefa teo amin'ny anarany naomi izany famoram-panahin'andriamanitra izany afatra netin'ity vehivavy ity zany saingy zao rehefa teraka tao amin'ny ankonana izy raha naniry lahy ny mpivady ny ray aman-dreninao vavy enefa niteraka amin'ilay ohabolana hoe maniry zaza ka terada tena voninahitra zany amin'ny malagasy ary ny hebreo koa zany mba nanana an'izany eto vavy ty zaza teraka atao ahoana fifaliana ihany latsa-danja ilay fifaliana raha tokony ho fifaliana goavana fa nahazo zaza niena izany fifaliana izany dia nataony ray aman-dreny izy mba hiononana hoe mahafinaritra ndikany hoe finaritra amin'ny teny malagasy rehefa tamin'ny andron'ny fampanjaka dia miteny finaritra ny mpanjaka ao dikan'izany dia hoe ho salamany hitombo ny andro ho an'ny mpanjaka dia nionona tamin'izany ray aman-dreninao teny efa io no nomen'andriamanitra dia mahafaly io dia efa io dia mahavelona io mahasalama antsika roa io mahasitrana zany koa midikany hoe finaritra zany no hitantsika ny teny malagasy hoe manareta soa
fanirina n'ilay olona mba ho salama fototeny am'izany de finaritra dia ny onona ny ray aman-dreny enganie mba hasalama atsika ity zazy ty enganie mba hasitrana atsika ty enganie mba hahasoa atsika ry havana manao drafitra mahasoa atsika Andriamanitra ao amin'ny planiny ao amin'ny didiny ao amin'ny teniny hataona atsika ho eo aminy hanamboarana atsika handeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra saingy amaha olona atsika de tahaka ny ray aman-dreninao faly ihany fa tapatapany mankasitraka ihany fa ambanimbany kokoa zany no arafitra ty vehivavy ty amin'ny anarany nahitana ny toe-tsaina tao amin'ny Israelita zao ny voalaza ao amin'ny Jeremia 7:20 izaho mahalala ny hevitra ieverako anareo hevitra hatonga fiadanana fahasalamana fahasitranana hatonga fafinaretana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany ry havana zany nge ny afatra nampitondraina Naomi ho an'ny Israelita ray manontolo tao amin'ny fianakaviana koa de nisy zanaka taranaka anankiroa lahy de ny anarany voalohany natao hoe Malona dikan'io Malona io de marofy malemilemy saozanina raha izany no jerena zany de mety ho resin'ny fahafatesana angana ty zaza ity tsy ananana fanantenana ty zaza ity marefo nampiseho zany fananana fahalemena ny zanaky ny zanak'Andriamanitra nanana fahosana marefo ny taranaka tao amin'ny Israely lay zaza faharoa kosa de nantsoina hoe kilona dikan'io kilona io dia manana vatana tahaka ny fanjaitra efile kaozatra mahi taolana amin'ny fony hoditra mitezotezo tsy mba nofosana izy sady aho moa efa tsy misy tsony ty tsy mba nofosana izy zany hoe zay hanina nomena zany a de tsy nisy vokany teo amin'ny vatan'ilay zaza nomena ny ronono nomena ny vetikanina nefa tsy nisy fandairany izany rehetra izany tsy nanana tanjaka lozano lay voalohany ity faharoa tsy nanan-kery ndao fitintsika ary izany fomba fijery anty ankonana nampiseho ny firenena Israelita ity ny taranaka Israelita nanomboka teo amin'ny Abrahama ka hatramin'ny Josoa de nanana finoana natanjaka nanoan'Andriamanitra nanaiky ny fitondran'Andriamanitra lay teokrasia nanaiky ny didin'Andriamanitra nanaiky ny tenin'Andriamanitra asehon'izy ray aman-dreny Elimeleka sy Naomi zany Josoa 1:9 de hoy izy tsy niala tamin'ny vavany ny boky ny lalàna hanika lavrary ny lalana hanika hambinina izy fa rehefa tonga tao aorianany Josoa mpitsara Rota Samuela voalohany Samuela faharoa rehefa tonga tao aorianany Josoa de naseho tamin'ny taranaka Malona sy kilona izany mpitsara 2:12 de hoy izy hoe nanao ratsy teo imasony Jehova nanompo Andriamanitra hafa nanaraka ny Bala sy Astarta de nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehova kanefa Jehova nanangana mpamonjy zany lay Andriamanitra lay fitondrana teokrasia mahita ny ditratsika izy fa mamonjy ko fizarana faharoa andeha hodinitsika indray ary inona nataonyreto zanakadala fianakaviana Elimeleka ireto Rota 1:1 vokatry ny tsy fankatoavana dia tsy nambinina zay nivakitsika teo
aseho ny mosary zany ao amin'ny Deutéronomia 7:7 dia zao ny teny fikasana ataon'Andriamanitra amin'reto zanany reto tany amin'ny Deutéronomia. Hitahy ny vokatry ny taninao hitahy ny hanina hoaninao hitahy ny sakafo hoaninao hitahy ny zavatra rehetra zay anao eto anefa dia mosary tsy nisy mihitsy fitahiana dia tratra ny mosary ary verinao mirototsika tratra ny mosary Betlehema ny Joda. Misy Betlehema anankiroa, Betlehema any avaratra any Zebolona raha lahy any Joda ihany zany, fa ity Betlehema ity kosa dia aty atsimo any Joda. Ohatra misy zavatra amin'ilay filazan'ny vazaha azy hoe ironie du sort. Betlehema ny dikany dia tranony mofo, kanefa eto dia tratra ny mosary tsy misy mofo hohanina, tsy misy azo atelina, tsy misy azo raisina. I Joda ry havana dia firenena natanjaka tamin'izy 12, kanefa tratry ny fahalemena, voany tsindry azo lena, voany mosary tsy nambinina fa nahoana. Mpitsara toko voalohany 7:7 dia mitantara an'izao momba ny Joda izy. Tsy naharoaka ny mponina tany amin'ny tany lemaka i Joda satria nanana-kalesy vy ireny. Izy mihitsy ny voalohany, ahoana tonga eto tany Kanana tsika, amely ve zahay? Hoy izy mantsy ny Jehova, eno i Jehova. Kanjo rehefa teny amin'ny tany lemaka nisy kalesy vy teo, natahotra ny Joda tao anatin'ny fianakavian'ny Joda Kaleba, natahotra ry Kaleba mianakavy. Tsy natoky intsony ny tenin'Andriamanitra. Ampandresenao ampahomby ny fakanao ny tany Kanana aho. Natahotra Joda fa manana kalesy viry zareo reo. Mety ho tahaka an'izany koa sika mahita an'ilay kalesy vy, sarotra ny anoherana azy, avelao amin'izao hiara-monina aminy ihany, fa Andriamanitra mahita zay atao. Dia inona ny vahaolana hitandry Elimeleka menakavy rehefa tratra ny mosary Betlehema ny Joda? Andaotsika hifindra any amin'ny tany Moaba, hitady vahaolana antsika, ahita tsaratsara kokoa any amin'ny Moabita isika. Kanefa ny Moabita dia firenena izay nangorohoro rehefa nandre ny fandresena nataony zanak'Israely noho ny fitondran'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny tantarany Nomery 2:20 izany fangorohorony Balaka mpanjaka ny Moabita izany, ka nampiantso ny Balama izy, Balama avy ianao hozony reto olona ireto. Manana fitahiana mihitsy izy, fa rehefa hozoninao izy voahozona ihany koa. Any no alehan'ny Elimeleka menakavy teo lay zanak'Adala teo amin'ny testameta taloha. Fa ny vokatra dia ity, tsy arak'izay noeritreretina, tsy arak'izay no kalkulena. Maty lay ray, maty lay Andriamanitra no mpanjaka tany a-tany pahavalo. 14 dia zao ny eritreritra tao amin'izy roalahy malona sy kilona, lality lay andry ankinana, very andraresina. Ahoana ny iainany mama aty a-tany mpivahinina aty? Tenitinidinika izy roalahy, andao letsy anambady vehivavy Moabita. Dia voasoratra amin'ny 14 fa nandeha nakavady tamin'ireo vehivavy Moabita izy. Dia aitsika rehetra ny tantara, i Rota sy Orpa zany. Andriamanitra nefa dia nametraka an'izao fepetra izao. Deutéronomia 7:7, aza mifanambady anakaniny fa hampialanareo amin'ny fanarahanahy izany. Zay ny didin'Andriamanitra. Amboarimboaritsika zany,
ataotsika ny marimaritra iraisana zany fa mama ty sahirana mama ty mijaly andao anambady ady Andriamanitra ve de tsy anaika n'izany famonjena ataotsika roalahy zany ny fanamboarantsika marimaritra iraisana amin'ny didin'Andriamanitra. Kanjo ry havana andiny fahadimy maty izy roalahy namoy ny zanany roalahy zany no soratany Samuel ao amin'ny bokyny rota io mikasika an'ilay zanak'adala namoy nangidy zany ry havana fahoriana izany ary fahoriana ilay zanaka sisa ilay manirery de nipetraka ny fanontaniana ilay zanak'adala sisa fa maizan'Andriamanitra no niotako ve izao tanany Jehovah mihitsy ity nihintsitra namely ahy ity rota toko voalohany andiny telo ambin'ny folo andiny faharoapolo andiny faraika amby roapolo no ahitantsika an'izany to milaza hoe de mba rariny ve zao de miangatra loatra ianao Andriamanitra fanontaniana mipetraka sy fanomezantsiny avy tao aminao lay zanak'adala sisa izany zany toetsaina izany zany fisainana izany de tao amin'ny mpianatra Jesosy koa ao amin'ny Jaona toko fahasivy andiny faharoa de hoy izy mantsy an' Jesosy rehefa nahita n'ilay jamba teraka avy any an-kibon-dreniny raby eo iza no nanota io lehilahy jamba io ve sa ny ray aman-dreniny nahoana izy niteraka jamba de namaly Jesosy andiny fahatelo tsy io lehilahy io tsy ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy Andriamanitra de marina tsy tia fantikan-dalàna izy tsy tia ny ota izy fa tia kosa izy ilay mpanota mitsetry izy de inona no asan'Andriamanitra eo amin'izany olona nandika izany hanitsy azy hananatra azy hamonjy azy hamindra fo aminy asan'Andriamanitra nge zany tindray misy zavatra na faharoa koa ieritreretantsika n'izany fisainana izany nanoratra ny bokyny Joba Mosesy mba entiny hilazana zany fisainany olona izany hoe nahoana Joba no niarany vai nahoana Joba ny very fananana nahoana Joba no matianaka de hoy ireo nasakaizany satria ianao ratsy fa aoka ianao hibaboka an'izany de manazava Mosesy an'ilay toetsaina tahaka izany hoy izy Satana no nanao zany Joba toko faharoa andiny fahafito jereo zay nivoaka Satana hoy izy hamely any Joba fanazavana tsotra frazy tsotra no netiny Mosesy ny lazana fa Satana ny tao ambadika izany Satana nampanotatsika ary faly izy raha mitondra fahafatesana isika de hoy Jesosy rehefa nafafy ilay voa tsara tao amin'ny tanimboly tao amin'ny tanimbary ny trebony reny de iny gaga ny mpamafy tre fa ahoana ary ty voa ratsy ty misy tsy parifary eto de zao ny fanazavany Jesosy azy lay fahavalo no nanao an'io lay ratsy no nanao an'izany Mateo toko fahatelo ambin'ny folo andiny valo amby roapolo kanefa kory havana Andriamanitra de tsy azotsika vazivaziana fa zay afafin'ny olona de hojinjainy Galatiana toko fahaenina andiny fahafito no ahitantsika an'izany de hoy ny apôstôly Paoly Romanina toko faharoa andiny fahadimy sy ny fahaenina ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao ny fahatezeran'Andriamanitra sy ampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra zay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy Andriamanitra te hamonjy isika fa rehefa tsy mibebaka isika voatahiry ao
lay fahatezeran'andriamanitra hianjera eo amin'sika. Namon'olona misesy tatarafa ndray ty no everiny misesy manko fa am'izany fomba izany no ahafahany manafaka ny Israely eo an-tanan'ny Egyptianina no vonoany lay namono ny mpiray tanindrazana aminy de lasa izy nitsoka nandositra nakany Medianina. Fa rehefa tany izy tsy ankasitran'Andriamanitra ny famonoana, tsy ankasitran'Andriamanitra fandikana dity zany. Fa rehefa tany nefa misesy de namboarin'Andriamanitra izay fomba izay mba hahafahana mamboatra ny misesy ho tonga fitaovana hitarika hamoaka ny zanak'Israely. Mila olona manaiky Andriamanitra, mila olona izay makatony sitrapony Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny heriny ireriany no ahafahana manafaka izay rehetra voafatotra sy voakeja. De toraka zany nao mieto ary nandalo fagidiny izy, nandalo fahoriana izy, nandalo fahafatesan'anaka izy, fahafatesam-bady izy, honjohonjo rery zao. Inona ny planin'Andriamanitra aminao lay mahafinaritra? Eo Rota miaraka aminy hitondra ny ty vehivavy ty no planin'Andriamanitra ho eo amin'ny famonjena avy amin'ny alalan'ny Naomi. Avelan'Andriamanitra azo atsika ny fanaintainana, ny fahoriana mba hahatonga ny toetrantsika ho vonona ho amin'ny fanjakany, fizakany antsika, fitondrany antsika. Hebreo 12:10 sy ny 1:10 zao ny voasoratra: hahasoa antsika mba handraisantsika ny fahamasinany, mitondra ny vokatry ny fahamarinana, hiadanana ho an'izay nanaovana an'izany. Rehefa mety tsy fahombiazana zay miatra amin'ny zanak'Andriamanitra dia vokatry ny tsy finoana izany, kanefa eo Andriamanitra. Fisarana fahatelondray ary Rota 1:9. Niainga izy lay zanak'Adala sisa. Inona ny vy miaina? Inona lay resor? Haitsika moa zany resor zany le vy miaina. Rehefa tsindrina de midina, rehefa mampiakatra. Inona lay vy miaina? Tao aminao valiny de ty. 9:1. Reny ny feon'Andriamanitra manao hoe namangy any Betlehema ary mitondra hanina. Io feo reny io tsy vao zao akory. Ny fanambarana ny amin'Andriamanitra fitiavana mamindra fo tsy vao zao akory. Fa rehefa niainga izy ho an'ny Moab izy de nanaraka azy zany feo zany, fa nanetsy natadiny izy. Mahavonjy ty Moab. Reny nefa zao tena ny vandravandra mihitsy, mafy lay feo. Ary io fandrenesana an'ilay feo io no mobile, nampiainga, nanetsika, nanosika. Tsy nitsahatra mihitsy izy io, miverimberina foana izy io, tao amin'ny fahatserovany, tao amin'ny feon'ny fieritreretany. Mamangy ny olona Andriamanitra, mamangy Jehova, mitondra hanina Jehova. Ao amin'ny teny malagasy, obolona malagasy de manao hoe zay mahavangivangy tia kavana, tia niavana. Zany hoe miverina zany lay fitiavan'Andriamanitra ny olony, no vangina ny olony. Jehova lay manan-karena amin'ny hanina, lay mahavoky, lay manan-karena amin'ny fahasoavana, lay manana hamoram-panahy, lay mahafinaritra, mahavelona, mahasalama. Ny verina ao Betlehema izy noho ny famindram-pony. Zany fahatserovana izany de tao amin'ny sainy nao. Namelobelona indray ny fanantenanao zany lay zanak'Adala sisa. Raha izao ny vetsivetson'ilay zanak'Adala ny Testameta vaovao
ao an-tranony raiko misy hanina zao kosa ny vetsivetsy tao aminao lay zanaka adala ny testameta taloha novanginy Jehova i Betlehema. Azo antoko zany marina Andriamanitra. Namelona ny fitokisany Naomi an'Andriamanitra indray zany. Zany no asany fanahy masina ry havana. Manome toky atsika, manamafy ny fanantenantsika, manamafy ny ezaka atao mba hamonjena atsika. Dia inona ny fanapahan-kevitra? 7. Hiverina any amin'ny tany Joda, hizotra eo amin'i Jehova. Ary amin'ity tsy mba izy rery tahaka an'ilay zanak'adala ao amin'ny testameta vaovao, nandeha izy rery nody ny aingavy any amin'ny toerana izay nampaadala azy. Fa eto kosa dia mahafinaritra. Naomi niverina nisy namana. I Rota, zany ny dikan'ny Rota, namana. Alahelon'ny Rota ve ary no niarahany tamin'ny Naomi amin'izao fiverenana izao? Eny ry havana. Nanana fotoina miasa tao amin'ny fihetseham-po koa Andriamanitra tamin'ity vehivavy jentilisa ity. Adidy ve no nahatonga any Rota hanaradia any Naomi? Eny ry havana. Manana adidy amin'ny tirafozana ity izy. Adidy. Teny anankiroa zany. Didy ny fototeny ary ny préfixe zay milaza ao amin'ny mahatoteny hoe atao, tsy maintsy atao. Nisy fifandraisana nafinaritra tamin'ny rafozana sy tivinanto ity. Lesitsika teo tamin'ny sekoly sabata. Nahoana no diso sy nidisoina ireto Israelita ireto satria tsy nanana fifandraisana tao amin'ny fiarahamonina tsara izy. Naka ny an'ny hafa izy. Nanaroatra ny mahantra izy. Fa nisy fifandraisana toy izany tavela teo amin'ny Naomi tamin'ity vinantony ity. Manana didy i Rota. Tsy maintsy atao. Miasa ao amin'izany fahatserovana ny relation ao amin'ny fiarahamonina izany Andriamanitra ry havana. So ataontsika tsinontsina fa lesona vao ny anara-tsy ateo zany. Mba nisy koa anefa fijoroana ihany tao aminao. Angamba mety mifitandreman'ny sabata na dia tany Moaba azy izy. Angamba mety ny fisiany fanompopovavana tao an-tokantrano niaraka tamin'ireto vinantovavy reto. Angamba ny tenina lokany izay nisy fahalemem-panahy nampisehoana fitiavana. Angamba ny fifandraisana tamin'ny vinanto io dia fifandraisana tamina asa tsara. Ny fitondrantenany, ny fahalemem-panahany. Ireny rehetra ireny dia hery miasa mangina, influence. Nandresy lahatra, nampisy conviction tamin'ny Rota. Tsy nivantana, tsy toroteny, tsy asa fitoriana mivantana nataon'ny Naomi sy ny ankonana ny diran'ireto vehivavy reto. Fa tamin'ny alalan'izany fitondrantena, fifandraisana izany. Nisy akony nahataona any Rota. Dia niasany fanan'Andriamanitra izany fihetsika izany. Niasany fanan'Andriamanitra. Tsy asan'ny Naomi fa asan'Andriamanitra. Fahatsapany Rota an'izany. No nahalalany fa marina ny Andriamanitry Naomi. Tsy mba tahaka ny Andriamanitry ny Moabita i Kemosy. Nitaky fandatsahana, nitaky asa, feno fasiana, nefa tsy voavonjy, nefa tsy mampiova ny fiarahamonina. Tsy mba naharikoriko, tsy mba nakaloiloy any Rota ny fivavahana nisy any Naomi, fa fivavahana nanjakany fitiavana, nanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Rota, 5:40, ny Andriamanitra ao no ho Andriamanitro. Profession de foi. Nanaiky ampahabe maso mihitsy Rota. Reny Naomi izany filazana izany. Ary ny amin'ny 17:70, eo ihany no hitantsika any Rota. Manonona voalohany ny anara-masin'i Jehova Andriamanitra izay mpitondra ny Israelita. Fiaikena izany, fa
marina io andriamanitra ao io nanana safidy tsara i Rota nanana safidy tsara i Naomi ary tohanan'andriamanitra izany safidy tsara izany ry havana raha manana fanapahan-kevitra tahaka izany ianao isika aza matahotra fa misy zay manapa-kevitra toy izany tahaka ny Jakoba rehefa niala avy tao arana izy dia zao ny voasoratra ao amin'ny Genesis 2:32 Jakoba nizotra tamin'ny lalaka Lea ho any Kanana ary nisy anjelin'Andriamanitra niaraka taminy ny an'ny Rota ny annao meto azafady ny annao meto dia anjely hitavatana Rota namana io Rota io namana napetraka Andriamanitra io na i Rota zay efa mieky fa Andriamanitra ao dia Andriamanitra lay Jehova ataony amiko anie izany ao amin'ny Isaia 1:7 dia zao ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'izay mizotra ho any amin'ny lalakale hiveriny eo amin'Andriamanitra aza matahotra momba anao aza mierikerika foana izaho n'Andriamanitra ao mampahery aho mamonjy aho mitantana amin'ny tanana kavanany fahamarinanao dao jerentsika ary fizarana hafa indray lay fiverenana indray izao ary zay lay fanapa-kevitra sady nanapa-kevitra i Naomi nanapa-kevitra i Rota toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 2:20 dia 7:20 dia zao ny frazy zao ny fehezanteny nataony Samuela eo nandeha izy mianaka mandra-pahatongany tany Betlehema tsy nisy safilirony izany frazy zany tsy nisy haingokaingony fa tsotra sady nazava nandeha izy mianaka mandra-pahatongany tany Betlehema zany hoe te hilaza Samuel fa tsy ny atoato mihitsy ny dia tsy ny erikerika arak'ilay teny fikasana teo tsy ny taredretra faingana ny ara-dalana tamin'ny Naomi izay efa ataontsika hoe zokizokiny ihany i Rota no lay anjely nampiasain'Andriamanitra 20 kilometatra ny elanelana misy any Betlehema sy Moaba nefa dia nandeha mandra-pahatongany niaraka tamin'ny Rota i Naomi mahafinaritra ry havana fa zany ange ilay relation tadiavin'Andriamanitra ataontsika ao amin'ny fiarahamonina ao amin'ny ankohonantsika misy intimité tahaka an'izany misy firaisana misy fahatsapana mihitsy hoe misy namana nanala fahanginana any Naomi i Rota nampahery azy ara-batana i Rota nampahery azy ara-tsaina ary tia ny tena zava-dehibe no tanany Naomi tao amin'ilay feo ny fieritreretany ny hoe anao ahoana re zao hoe ny anjoa rehefa mahita an'ity vehivavy moabita ity jetilisa entiko miditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ahoana no eritreritry ny olona amin'izany fa rehefa ny teny Rota ny Andriamanitra ao no Andriamanitro hataony Jehovah amiko anie izany ny sinda voakosika avokoa izany ahiahy rehetra izany tao amin'ny Naomi mahafinaritra ry havana fa ny fijoroan'ny hafa aoka tsy ho tonga kritika ho atsika aoka tsy hanao an'izany hoe io ve dia mba marina zany fibebahana taony izany ary raha mba mahita zavatra kely tahaka an'iny sika nataon'ilay olona izay tena nanao fiaikena marina dia ino no entintsika ilazana fa ratsy io tsy marina io ny anao nampisinda ny tebitebiny izany teny nataon'ny Rota izany dia nanahoana ny fandraisana amin'izy ireo da indray jerentsika indray ilay izy fandraisana an'ilay zanakadala Israelita Naomi nanahoana ny fandraisana an'ilay zanakadala jentilisa Moabita Rota satria miaraka izy dia ny 7:20 taitra tamin'ny ny ray tanàna rehetra ohatra nampahatsiahy an'ilay fehezantenitely hoe tezitra loatra lay loatra sy lay rehetra dia mitovy taitra ny olona rehetra normal zany
folo taona lasa no ny alaninao miteto nyity toerana ity nefa ohatran'io izy dray fa ino ny tenanjo fa ny zavatra mahafinaritra te ity tsy hitan'ireo olona ireo ny fisian'ny rota tsy mentionné tsy voasoratra ao amin'izany ngamba fa nahinina nataony Samuel mihitsy zany mba hanehoana fa ny anjely dia tsy hita tsy ny hevitra ny rota izy fa ny fantoka tany aminao ny fijerin'ny olona rehetra teo koa dia tsy nisy fiarabana tonga soa anao tonga soanao mataiza ihany ianao dia tonga eto tanyrazana tsy ahitantsika an'izany ao tsy nisy firarahanana izany fa izao ny zavatra nitranga ary izao ny soratana sy tsy pihiny Samuel ao amin'ilay tantara ireo vehivavy any Betlehema sika vehivavy manko dia curieuse tia adikadina tonga rangavy any fa naninona fa taiza fa zao fa nahoana mitady zavatra antosoana azy dia izay ny tsy pihany ngambako saloha mba vehivavy keo mba misy zavatra tsara koa ao anatiny fa tsy akory izay ihany fa le eto ilay contexte misy an'ilay izy nahoana no tsy pihany Samuel manokana io dia ireo vehivavy ireo ary nahitanao dia zao no nataony nao mivarety tsy hoe tsy mahalala anao mizy tsy hoe tsy mahafantatra anao mizy fa fanontaniana te halala te hanapotsipotsitra ny antony zao te hitady ny fototra nahatonga n'izao faharesena izao te hanatsikafona ny lasa te haniny te hanameloka te hitsara lasa fantatsana indray ilay fanontaniana lasa fiomehezana aminao tsy nampahery aminao mizany fa nahakivy azy aza dia hoinao ataovy hoe maharaho nangidy fa za ataontsony hoe mahafinaritra andiny faharoapolo izany ny fibaboana tao aminao miriavana izany ny fibebahana fitsorana tao aminao fandavantena Jeremia 1:30 no ny efa niverina tokoa aho dia vao nahalala fanenenana tsapany rota tsapaninao fa tena ratsy ilay natao niala tao Betlehema niala teo amin'ny fiangonana niala teo amin'ny fianakaviana niala teo amin'ny fiarahamonina tena mampanenina azy zany toy ilay izy menatra sady nangahiahy aho latsainy zany andiny fa 1:20 dia mbola mibaboka ihaninao nivoaka nanambe aho fa ankehitriny tsy manana na inona lay zanaka adala ny testamenta vaovao nanambe niala avy teo amin'ny ray fa rehefa niverina vorokitsay ny fitafiana tsy afaka natao hoe zanak'ilay mpanjaka intsony kanefa Andriamanitra riavana Isaia 5:7 raha miverina amin'ny Jehovah isika hamindra fo dia hamindra fo averina izany ilazana fa tena zava-misy tena atao hamela heloka dia hamela heloka aizany profo fa tena ataon'Andriamanitra tokoa zany ho amin'ny olona izay miverina eo amin'ny lalana misy azy dia izao no nataony Samuel 2:2 2:3 2:4 niseho ilay mpandray anjara fototra 3 Boaza niseho Boaza nasehon'Andriamanitra Boaza ny anarana hoe Boaza dia misy dikany anankiroa Boaza voalohany dia manao hoe tongotra mailaka faingana pied léger Isaia 2:7 akory ny atsara ny tongotra ry mitondra teny soa mahafaly milaza filazana tsara dia hafainganina ny dia raha resy dia miondrika
ohatrany tsy te ilazany zany zava-doza izany fa rehefa misy vaovao mahafaly ry havana angakangana mihitsiny dia miazakazaka tsy mitaredretra zany Boaza hitondra filazantsara ho anaomy izy sy ho anrota izy manana tombontsoa andreny filazana tsara izy mianaka satria havany Elimeleka i Boaza havany Elimeleka havan'ilay Andriamanitra mpanjaka Boaza iza no havan'Andriamanitra akaiky indrindra pastera ve lo olona ve tsia Jesosy zanany no akaiky azy indrindra zanako malalako izay sitrako naneo an Jesosy ilay Mesia ilay mitondra vaovao mahafaly ilay filazantsara Boaza filazantsara izay tsy mizaha tavan'olona tsy na hoe izy hoe any Israelita ihany no ilazako an'ity fa zao ny filazan'Andriamanitra Jaona 7:1-10 endro ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao jentilisa koa tafiditra ao anatiny ho an'ny Naomi Israelita ho an'ny Rota jentilisa izay nanana fiovam-po Boaza havana akaiky Boaza zanaka Andriamanitra havana mahavitra Boaza Rota 4:4-12 havana hamelomaso Boaza handimby any Elimeleka zany no atao hoe hamelomaso 10 na dia maty aza Elimeleka na dia maty aza ny vadiny Rota dia velona indray noho ny amin'ny Boaza tsy zany ve nitatsika ao amin'izany tantara izany afaka nanana fanantenana indray ilay jentilisa maty vady ny hevitra faharoa ny Boaza ny anarany Boaz teny hebreo dikan'izany dia hoe ao amin'Andriamanitra ny hery ny force mpanjaka voalohany 7:20 rehefa nanao ny tempoly Solomona alohan'ny idiranao amin'izany tempoly izany dia nisy andry anankiroa ny support anankiroa ilay anankiray nataony hoe jakina ny dikan'izany jakina izany dia hoe hampiorina hanamafy fa ny anankiray nataony hoe Boaza ny dikany Boaza ao amin'Andriamanitra ny hery Isaia 3:14 zao ny voasoratra mikasika an'ity Boaza Kristy ity nitondra ny aretintsika izy ny vesatra ny fahoritsika izy ny supporter Jesosy zany rehetrany nahazo hery na namaivana an'izay tratrany zany 9 niatra tamin'ny avokoa ny herintsika rehetra Andriamanitra ilay tomponantoka amin'ny fiorenana tsy ampozongozona ny finoany Rota sy Naomi Andriamanitra mizaka an'ireo fahoritsika rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Jeremia 1:30 2:20 sy ny 2:20 zay nifakitsika teo zanako mahafinaritra zanako malalako Efraima nahoanao no hitahiny fahatezerana aminy dia zao ny voasoratra eo amin'ny 9 io onena azy aho amindra fo aminy aho Jehova dia manao zava-baovao amin'ny Rota zao zavatra izao tsy nahafantatra mihitsy izy ny lalàna misy eo amin'ny fiarahamonina raha somary niteny taminy inao hoe ataovy an'izao dia misy an'izao izany no atao hoe mamelo maso dia mitenena mihitsy ianao amin'ny Boaza hoe afaka mamelo maso avy ianao tsy mahalala an'izany Rota fa Andriamanitra dia nampianatra ny Naomi hampitany izany fitaizana izany tamin'ny Rota dia vokatry ny fidiran'Andriamanitra antsehatra ary havana Rota 4:14 saorana ny Jehova aoka halaza ny anarany eo amin'ny Israely ny saotra n'Andriamanitra Naomi sy Rota afa tondromaso izy velona indray na dia efa maty aza nanana arena indray izy voatazona ilay lova any Elimeleka Rota 4:15
ny saotra sy ny vavaka ho an'ny rota ireo vehivavy rehetra izay nitsaotsaona tamin'ny fotoana natongavana teo tsy nahita akory an'ny rota teanakina fa ny saotra ny rota izy zao ry havana aoka mba ho tahaka an'izany koa ny fandraisantsika n'ireo olom-baovao izay niova fo ao amin'ny fiangonana aidera azy sika nahafinaritra loatra lahy ny fanananao fanapahan-kevitra dia zao ny fomba fiteny ny reto vehivavy reto niova vinato vavy tena ty ianao feno ny fitiavana irota ry havana tsara lavitra noho ny lehilahy fito ianao ny fito dia nampiseho ny fahafenona fa mihoatra ny fahafenon'ny rota alaza ny betlehema ne ianao zany hoe hanana betlehema feno rota izany betlehema ny joda izany andiny ny fahiny ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo dia noderaina Naomi zao ny voasoratra mikasika ny Naomi misy zaza teraka ho an'ny Naomi ohatran'ilay filazana natao tamin'ny rempiandry-ondry izay ny andro ny ondriny misy zaza teraka any betlehema fa Naomi nahazo fandraisana an'izany teny fikasana izany manokana teraka ho anao ny zaza zay efa maty reny fa zava-baovao nataon'Andriamanitra ho anao Naomi dia zao no nataony Naomi rehefa teraka tokoa ilay zaza tamin'ny Boaza sy Rota noraisiny ozy izy ny zaza dia nitrotro azy izy dia tonga mpitaiza azy ry havana raiso ho anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy sofa teo Boaza sofa tsy adino fa niasa amin'ny feo ny fanan'Andriamanitra ilay fahatserovany Naomi manana fitaizana tahaka an'izao Andriamanitra dia hoy ny apôstôly Paoly asan'ny apôstôly toko 7:20 andiny 7:20 ary tamin'izany taranaka izany lehilahy zany no nitondran'Andriamanitra ny Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely tsy irota ihany no niteraka azy fa nentina eo anivon'ilay fiangonana na ditra na afoy ny komy tamin'Andriamanitra Jesosy voatahiry tao amin'ny boky fitadidiana ry havana ny anarany rota momba ny firazanan'i Jesosy tafiditra tao ny anarany tantaran'ilay zanak'Adala sisa sy zanak'Adala niova fo tafaradalana ny valina ny bokyny rota akatony fa izao nafindra tao amin'ny bokyny zanaka Andriamanitra izy nafindra tao amin'ny bokyny zanak'ondry izy dia ireo izay natahotra amin'i Jehovah ka nanao azy ho tompo sy mpamonjy azy tao fitintsika izany rehetra izany misy antso tiany Samuela ampitaina tamin'ny zanak'Israely miverena aoka ho eo amin'ny lalan'i Jehovah indray raha nanao an'izany santiona ny fiainanareo zany zanak'Adala teo amin'ny zanak'Israely ahoko i Samuela aoka hiverina indray fa mamindra foa Andriamanitra raha misy eo amintsika manana toerana eo amin'ny toerana misy an'i Naomi ilay zanak'Adala sisa Jeremia 1:3 andiny 2:20 dia zao nosoratan'io mpanompon'Andriamanitra io hitatsika tao amin'ny lesona nianaratsika tamin'ny maraina Jeremia sainy tsara ny lalana efa voavoatra ataovy ao an-tsaitsika ny fahatserovana ny famorapana an'Andriamanitra miverena indray ry Israely ary Israely virjina zany hoe Israely efa nojiovin'Andriamanitra tany ampandehanana izy dia efa voadio tany ampandehanana izy dia efa nohamasin'Andriamanitra rehefa teo ny fanapahan-kevitra izy dia efa napiny ny anjely virjina miverena indray ho amin'ireo tanànanao andiny 2:20 mandra-pahovenany iriorio avanao ry zanaka vavy-piodina Jehovah efa namorona zava-baovao
amin'ny tany vehivavy no anodidina lehilahy. Ny vehivavy dia nanehona ny fiangonana. Fiangonana tian'Andriamanitra havaozina isika ry havana. Tian'Andriamanitra hiverina eo amin'ny fahamarinana. Teo amin'ny filazana farany nataoko. Mpiobina ao amin'ny Kristy isika. Zay ny maha-kristianina antsika. Eto kosa dia virjina, Israely virjina. Fiangonana ny diovin'Andriamanitra. Aza miala intsony. Miverena. Aoka hanodidina an Jesosy. Matitoko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ireo vehivavy izay nanodidina an Jesosy, dia misy anankidimy izy ireo. Izavy tany saiko fotsiny ilay izy. Tamara, Rahaba, Rota, vadiny Oria, Batseba izany, ary Maria renin Jesosy. Aoka mba ho anisany izany vehivavy. Manodidina an Jesosy izany isika. Fiangonana izay manakaiky an Jesosy, efa akaiky ny fiverenany. Aoka mba ho eo koa isika. Andriamanitra ny hitantsika amin'izany antso izay ataontsika rehetra izany. Amen. En'Andriamanitra
be tokoa ny fitiavanao anay satria na be aza ny fahotana vitanay dia anao dia mandray ny mandrakariva ary mamela ny elokay ary mamindra fo aminay. Ary mbola maingavy anao zay Andriamanitra ny andro sisanay rehetra dia kiny ampelantananao koa mila ny fanampiana avy aminao zay mba hialana amin'izany fahotana zany fa ny mahatsarana dia eo anilanao mandrakariva n'Andriamanitra. Koa kiny aminao ny tontolo andronay indrindra fa ny après-midinay dia kiny ampelantananao koa metezanao hiaraka amin'ny mandrakariva engany zay mba toetra tokoa ambalanao mandram-piverenanao ao lanitra. Za mivavaka zany tonga sangatako ny aran Jesosy sotra raha io. Amen. Andriamanitra no ianao be famindrampo be fitiavana dia manatona anao zahay vonoy ny otanay sasao amin'ny rano Jesosy zahay ary enganie ho tazoninao ho mandrakizay zany dia hitanao zahay ataovy toa aminay izao tsodrano na sainao ny tononona izao. Hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka amindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka anome anao fiadanana. Dia omeo ny anaranao ny Israely olonao ary tahio zahay. Amen. Andriamanitra mbola sotra amin'izay fa nomenao